Mbola taranja baolina kitra ihany sy resaka ny ekipa pirenentsika ny Barea Madagasikara izay andeha hiatrika lalao fitsapana any Frantsa izy ireo rehefa tokony hiatrika tamin'ny ekipa pireneny Comore nefa dia tsy tosa izany dia niova fidodoan'ny Frantsa zany ny anomatena indray ny ekipa pirenena malagasy ka anisan'ny mpilalao betsaka hikavotsapaina amin'izany ireo mpila ravinahitra any Frantsa. Tondra fanazavana mikasika indrindra izay ny mpanazatra Frank Radjonary Samba. Taorina fampifondronana voaloha moa zany zay nisy teo amin'ny 2012 andro teo dia efa hitahita zany ireo mpilalao mety ho voatazona hiditra ao amin'ny fampifondronana faharoa zay anomboka amin'ny 17 volana avril any raha enina amin'ny 30 zareo tamin'ny fampifondronana voaloha mety eo amin'ny 20 eo no hiditra eo amin'ny fampifondronana faharoa ka io zany nisy fitsapana zay natao dia arakaraky ny fahaiza-manao zay nation-jareo sy ny noty azon'jareo tsirairay no mahavoatazona na tsy mahavoatazona azy ao amin'ny ekipa pirenena zany. Ny vaovao faharoa satria manko zany raha vao nanao ny fampifondronana voalohany io dia tsy maintsy natao ihany koa ny eritreretina hoe ireo mpilalao mila ravinahitra any ivelany ireo any Europa indrindrandrindra zany mba afaka hoe manao lalao raisam-pirenena amin'ny journée FIFA zay manomboka amin'ny herinandro zany dia saika anisy lalao niaonana tamin'ny Comore tamin'ny amin'ny 27 volana marsa ho avy zao kanefa moa tamin'ny ora farany dia nandany Comoriana tsy nilalao indray zareo dia tao anatin'izay no nitadiavana ekipa hafa tany Frantsa tany ary dia mahafaly zany amin'izao fotoan'izao no miteny fa nanaiky anao lalao ara-piralaina amin'ny Barea de Madagasikara ny US Créteil zay lalaovany Faneva Ima mpilalao malagasy. Io lalao io dia atao amin'ny 17 ny volana marsa ho avy zao ny zoma izy io ary ireo mpila ravinahitra any Europa ihany any a Bulgaria, any Algérie, any Frantsa zany no natsona anatanteraka n'io lalao io. Fa ny zany raha ohatra ka sendra tsy ampy ry zareo reo dia misy mpilalao ray na roa mety anainga hiaraka amiko zany anatrika an'io lalao io fa mbola tsy fantara moa zany ny fandaminana arakaraky ny fandaminana ireo mpilalao any zany no isin'izay na tsy isin'izay.